miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Misy olana mahareta ihany sa tokony hiova lalana? Izay indray ry havana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Matetika rehefa tojo olantsika dia sarotra mandrakariva ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra hoe aiza ny lalako ombana. Mbola hisisika ve? Satria izay ilay hoe mampiasa finoana sa efa tokony hiova lalana. Dia matahotra tsika sao dia hoe mirateo occasion na koa hoe sao dia lasa ohatrany hoe kely finoana. Ohatra, mikarakara visa ianao dia tsy voaray ianao tamin'ny voalohany dia hoe mbola tokony hanao fanondroany avy. Izay ilay hoe mahareta ihany sa sao dia efa mba fambara avy amin'Andriamanitra ny hoe tsy hany ny lalana. Na koa ohatra hoe misy olona miaraka aminao dia efa hikarakara raha mihitsy nareo kanefa dia misy olana be mipotra tampoka. Dia ao anatin'izay mieritreritra ianao hoe sao dia mba efa tsy sitrapon'Andriamanitra ary ny risokona hoe anambadiko amin'ity olona ity mba tombotrango izao olana izao. Izany hoe efa mieritreritra ianao zany hoe sao dia mba tokony hiova lalana, tsy hany ny lalana. Nefa indray koa amin'ny lafiny anankiray dia mieritreritra ianao hoe sao dia mba asany devoly fotsiny ary ity olana be ity ka tokony toeriko fa hanimba ny lalako fotsiny, anakatsakana ny diako fotsiny fa sao dia mbola tokony hiroso hanana faharetana ihany ahazahoako ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ohatran'izany be dia be mihitsy ny olana isan-karazany izay manahirana antsika ohatran'io ny mamantatra hoe aiza ny lalana tian'Andriamanitra izorako. Ary za androany dia te hampaherentsika satria voalohany indrindra tsy ianao rery mandalo an'izany fa mandalo an'izany daholo tsika rehetrarehetra. Satria ny programan'Andriamanitra sy ny lalan'Andriamanitra tsy tonga dia misy hoe karta mazava be hoe eto dia eto, fa indraindray matetika dia ohatran'io mihitsy ataony ohatran'ny zavatra filoha ohatran'io ilay izy mba hahatonga antsika tena hiantehatra sy hiankina tanteraka aminy ary ahita ny heriny sy ny voninahiny. Andriamanitra dia Andriamanitra miafina. Izany hoe Andriamanitra tsy tonga dia mideradera miseho be hoe ato dia makary dia izao fa eny mpandehanana iny ianao dia miasa asa saina iny ianao dia mandinidinika eny ianao dia miankina aminy dia izay mihitsy ilay izy fa aza matahotra. Ary tsara ianao manana izay eritreritra izay. Ny zavatra manaraka izay tiako tenenina amintsika dia izao mivavah rehefa tojo ny olana io ianao. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ampafantaro ny lalanao ao Jehovah, ampianaro ny sitrakao akino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Mila mivavaka tsika ary havana, antanio ny tompo, angatao izy. Izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny mpanjaka voalohany toko 2:20, antanio aloha Jehovah. Mivavah aloha rehefa tonga amin'ny kion-dalana io ianao hoe tsy hitanao izay ale satria misy olana andeha hoakarisa, andeha hoakary. Dia tena mivavah mangatah amin'ny tompo hoe tolory saina Andriamanitra, aiza ny lalana izay andehanako fa fiainanao ty fa tsy fiainako, ny sitraponao sy ny voninahitra ao no atao fa tsy ny ahy. Ka dia amin'izay fotoan'izay tario amin'izay sitraponao aiza ny lalana tianao andehanako. Dia rehefa vita izay vavaka izay dia mila mahatoky dia mila mino fa tena mitarika anao zany Andriamanitra. Mila mino ny mivavaka izay ataontsika isika ry havana. Fa tsy hoe nangataka nefa avy eo mbola misalasala ihany hoe sao dia mba ho diso lalana ary aty na sao dia mba hirateo occasion ary aty. Fa rehefa nangataka ianao dia tsisy an'izany intsony fa efa ho tarihan'Andriamanitra ianao satria efa nanome voninahitra azy ary izy zany no hitantana amin'izay ny fiainanao satria efa napetraka taminy ilay izy. Dia izay aloha zany ny zavatra tsara fantatsika. Ary ny tenin'Andriamanitra dia tena mampianatra antsika an'izany. Na hivilo amin'ny ankavianao na hivilo amin'ny ankavananao izy ny sofinao dia andreteny mandrakariva ivonao manao hoe ity ny lalana ka izory. Izany hoe tena hanolo-tsaina amin'ny fomba isan-karazany antsika foana Andriamanitra fa manana izay ilay hoe vavaka finoana amin'ny vavaka izay nataonao izay. Ny zavatra manaraka dia izao avereno anontaniana tsara mihitsy aloha zany ilay hoe sitrapon'Andriamanitra ve sa tsy sitrapon'Andriamanitra ity lalana izay izorako ity. Io no tena fanontaniana lehibe indrindra izay tokony hapetrakintsika. Ny valiny io manko no mamaritra ny lalakombanao manaraka. Anankitelo ny valiny io. Mety hoe eny amin'izay fotoan'izay dia mila miroso ianao. Mety hoe tsy amin'izay fotoan'izay miova lalana ianao. Na koa mety hoe tsy fantatro, tsy haiko na sitrapony na tsy sitrapony ilay izy dia amin'izay fotoan'izay mila mivavaka sy manandrana farany ianao. Iverenako ilay voalohany hoe eny. Izany hoe azonao antoka zany fa sitrapon'Andriamanitra ilay lalana. Ny ahafahanao mahazo antoka an'ilay izy dia mety ohatra hoe antso.
na mety hoe nisy teny fikasana voaray anao mihitsy, na mety hoe nisy fomba manokana mihitsy na ahafahanao na mantatra hoe tena sitrapon'Andriamanitra hoe efa tany aloha tany, na mety hoe valimbavaka efa nangataka tany aloha tany ianao dia efa tany dia efa nivalian'Andriamanitra ilay izy dia tsy possible hoe aty aoriana aty lasa tsy ho sitrapony indray ilay izy, fa rehefa sitrapony tamin'izany fotoana izany efa valimbavaka tamin'izany dia efa ao anatin'ny lalan'Andriamanitra foana zany ilay izy amin'izay fotoana izay. Ohatra ny endry Mosesy zao nazava tsara mihitsy ny endry Abrahama hoe Andriamanitra mihitsy no niseho taminy ny teny hoe ataovy izao, dikan'izay tsisy azo isalasalana intsony hoe sitrapony sa tsy sitrapony raha misy olana iny lalana izay andehananao iny fa tsy maintsy miroso ianao. Efa vady marazonao efa 4 taona ve? Efa nentina tao anatrehan'Andriamanitra ny tokantranonareo dia izao ve ianao vao isalasala hoe sao dia mba tsy sitrapon'Andriamanitra fa efa sitrapon'Andriamanitra ny fiarahanareo fa io olana io dia olana eny am-pandehanana fotsiny izay tsy tokony ampiembotra anao na ampiova-lalananao mihitsiny fa miroso foana ianao satria efa sitrapon'Andriamanitra ilay izy. Dia ohatrohatran'izay zany ilay izy. Dia amin'izay fotoan'izay zany dia tena ilay romanina dozidozy mifalia amin'ny fanantenana, mahareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Zay zany nampahaizana anao sisa. Miroso foana ianao tsy miembotra ianao tsy miraviravy tanana ianao mahareta ianao ampaiso ny finoanao dia tany mafy. Satria ao anatin'io koa tsy tonga dia hoe rehefa hoe mbola iroso foana zany dia tonga dia 2 minitra dia vita izy fa ampiasa finoana ianao, mbola misy fanefen'Andriamanitra anao koa zany ao, mety mbola misy zavatra mafimafy kely ho jalianao kely ao zay vao afaka indray io etapy io dia hiakatra amin'ny manaraka indray ianao. Dia ohatran'izay dia mety misy faharetana takiana koa satria mety mbola le fotoanan'Andriamanitra mety hoe miandriandry kely aloha fa ianao zany hoe fa mila hoe tsy miova fa tefa ato zany miroso ato zany anao an'ity zany na impiry na impiry ho ataoko foana zany raha ohatra ka hoe fa azonao antoka hoe lalan'Andriamanitra ilay izy fa tsy isy an'izany hoe za tsy mahavita tsony fa rehefa hoe io ohatran'ilay teniko tsony anao viza toy izany hoe na impiry ty na impiry dia tsy maintsy manao foana satria efa fantatro azoko antoka fa ato lalan'Andriamanitra ho an'ny fiainako. Ny zavatra faharoa dia ilay hoe tsy sitrapon'Andriamanitra. Ianao zany efa mahazo antoka hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ilay izy ary efa dote an'izay mihitsy ianao tany am-piandohana hoe ity zavatra ity ohatrany tsy dia mety amin'ny kristianina, ohatrany tsy sitrapon'Andriamanitra, ilay fiarahana eny ohatrany tsisy satria fiatrana tokantranomaso. Misy olana amin'izay ilay fiarahanareo tokantranomaso iny ny olana iny zany no midika fambara fa efa tokony hiova lalana ianao fa tsy mety io lalana izay izoranareo io. Na koa hoe misy fiaramaizina, misy tsolitsolotra, misy zavatra tsy mety satria ny sitrapon'Andriamanitra ny araka ny ambaran'ny Romana 12:2 dia izay tsara sy ankasitrahana ary ny marina. Zany hoe rehefa jerevana zany ilay zavatra ditony dia misy zavatra tsy fahamarinana ilay izy, na koa hoe misy zavatra tsy ankasana hoe misy tsy olona be deaibe tsy mankasitraka an'ilay izy, na koa hoe tsy tsara aminao ilay izy, tsy mahasoa anao akory ilay izy rehefa hidiranao rehefa avy eo dia amin'izay fotoan'izay tsy hitondranao amin'izany mihitsy Andriamanitra, tsy hitondranao amin'ny zavatra maizimaizina zany mihitsy izy fa dia efa matoa misy olana io dia efa fambara fitiavan'Andriamanitra anao zany manao hoe aleo miova lalana fa tsy han'ny lalan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Dia mila mahay manaiky an'izay koa tsika. Ny fahatelo ny tena mahazo antsika rehetra dia ilay hoe tsy haiko, izany hoe tsy fantatro na sitrapon'Andriamanitra ty na tsy sitrapon'Andriamanitra fa misalasala tanteraka tsy namanako antoka, tsy nisy zavatra mazava tsara azoko hoe izy ty na tsy izy fa eo anelanelany mihitsy ahako. Dia ny tokony atao amin'io dia mivavah, averenona atao ihany ilay vavaka, amafiso ny vavaka, mivavah farany dia mangatana amin'ny tompo hoe tompo andramako farany ity, ho andramako farany ity. Zany hoe ohatra zany manao fifadikanina ianao na manao alim-bavaka ianao na makany am-piangonana ianao na ozy hoe anokana fotoana mihitsy tena hivavahako farany amin'ity zavatra ity dia tena hiteny amin'ny tompo hoe andramako farany ilay izy ka raha ohatra ry tompo ka sitraponao io dia ataovy mety io zavatra farany andramako io, fa raha tsy sitraponao dia efa zay zany ekeko zany hoe rehefa tsy mety ilay izy dia tsy mety. Ohatra zany ilay viza teo tsy mitovy amin'ilay tany am-piandohana hoe tsy maintsy manao foana satria efa sitrapon'Andriamanitra fa eto indray zany dia hoe anandrana farany ary tompo satria tsy azoko antoka izy sa tsy izy ity ka raha ohatra ka tsy tafiditra eo dia efa ekeko zany fa zay zany tsy hany zany lalanao. Fa raha ohatra ka tafiditra eo dia arabasoa arabatsara vao mainka zany miroso mandrakariva ao anatin'ilay izy. Dia aza matahotra fa afaka manao tanteraka an'izany tsara mihitsy ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izao koa anefany nangataka ianao dia nanandrana farany ianao dia mety hoe échec ilay izy, mbola tsy mivaly azy zany izy tamin'ilay fanandramana farany dia tsy midika akory dia ianao zany efa niteny manao hoe apetraka ao eny aloha zany ary
amiko izany efa ohatrany hoe considéreko ohatrany hoe efa matina fa ohatrany hoe efa tsy sitrapon'andriamanitra na efa hoe zavatra efa hoe nadaboka nefa dia miomany ianao fa mety any aoriana any a mety mbola ho fongarin'andriamanitra an'io satria andriamanitra dia izay mihitsy andriamanitra manangana ny maty izy ary na dia ninofinofitsika izay matimaty any ananinaniny aza dia averiny fongarina indray asehoany amin'ny heriny sy ny fahalehibiazany any aoriana any satria mety iny fotoana izay tamin'ny isian'ilay olana iny no tsy fotoanan'andriamanitra dia nasiany ny olana iny a mba tsy hirosonao aloha fa any aoriana any mbola isy ihany ilay fotoanan'andriamanitra dia avoakany amin'izay ilay izy a iny vao tena hoe raha vao mandray any iny anao dia tanteraka ilay izy dika izay mbola miomana ihany ianao fa any aoriana any a mety mbola hiverina ihany io ary raha mijerytsika ny fiainan'ny zanak'Israely dia ohatran'izany mihitsy rehefa nivoaka avy tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely a dia nisy lalana anankiroa teo ny anankiray tonga dia hoe manitsy aty amin'ny lalan'ny Filistina ho any amin'ny tany Kanana io a mety herinandro fotsiny io dia tonga fa tena hoe mazana be ny ady tao andriamanitra akory tsy hoe tsy manana hery ahafahazareo a mandresy ny Filistina fa hozy andriamanitra hoe aleo hoentiko aty amin'ny lalana somary lavidavitra ohatrany hoe lalana niova ilay izy kanefa ny Dezao a tsy tao anatin'ny programandry Mosesy mihitsy io lalana io a kanefa ny Dezao samy tonga tany amin'ny tany Kanana foana ihany a na le anankiray fa andriamanitra ny nahafantatra hoe aleo aloha entiko aty satria aty no misy ny fanefena izay ilaiko an'ireto olona ireto dia izay mihitsy rehefa nahalalан'andriamanitra sarotra fatarina ny anjarantsika dia ny matoky azy fotsiny ary ao anatin'ny vavaka izay ataontsika hoe ravana dia mila ataontsika mazava tsara hoe tompo ny voninahitra no ambadiko izao zavatra rehetrarehetra izao ary ity zavatra ity dia manaiky azy sitraponao dia mila miteny koa anao manao hoe tsy ity ny tena firavoravoko fa ianao ny tena fifaliako ianao ny tena fiainako na ho azoko io na tsy azoko ianao efa ananako ianao efa arena ho aho aloha dia efa zava-dehibe ho azy ny fiarahako mandeha aminao efa zava-dehibe efa antoka ho azy efa naizanaiza andehanako a dia tsy maintsy hoentinao any amin'izay tanjona tianao hitondrana ny fiainako fa tsy fiainako ity fa fiainanao ianao no mitondra nyity zavatra rehetrarehetra ity a dikan'izay zany a ianao ny tompon'ny safidy rehetrarehetra fa dia za dia atao fitaovana fotsiny dia manaiky a dia mila miteny an'izany rehetrarehetra zany tsika eo anatren'andriamanitra fa tena zava-dehibe a nyzany rehetrarehetra zany dia zavatra farany izay ambarako amintsika dia le tenin'andriamanitra any amin'ny Jeremia 9:20 manao hoe izao mahalala ny hevitra everako anareo ho Jehova dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza anome anareo fanantenana ny amin'ny farany ny fihevitr'andriamanitra tsy mba fihevintsika olombelona ary lalan'andriamanitra tsy mba lalantsika olombelona manana ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra andriamanitra fa rehefa dinianao ro lalana anankiroa ireo a ny farandreo anankiray foana ihany zay ny mahatonga amin'ny teny hoe tsy zavatra mifanohatra akory le hoe miroso foana na le hoe mizavatra miverin-dalana fa zavatra anankiray andreo fa le fotoanan'andriamanitra fotsiny no mampitonga andreo hoe mety tsy tonga dia ato aloha fa aty fa any aoriana no hitanao ny aminy amin'ny hoe lalana ray ihany ka ilay izy fa ato mihitsy ilay sitrapon'andriamanitra ho an'ny fiainako dia izay no ataon'andriamanitra tanteraka izay dia aza misalasala aza matahotra mihitsy fa rehefa nivavaka ianao a dikan'izay miaraka aminao andriamanitra fa tsy isy n'izany hoe miraty eo occasion izany an'andriamanitra rery any ny voninahitra dia mahereza amen